Ianareo solitena ny mpanao gazety rehetra manatrika itony. Miarabantsika rehetra ato anatin'ny fianakavian'be miasa fanaova gazety rehetra ny tenako na tratra ity taona vaovao roapolo sy roa arivo ity. Hitondra soa sy fanambinana ary indrindra fahombiazana ho antsika rehetra ny ity taona vaovao roapolo sy roa arivo ity. Raha jerevana moa ny roapolo sy roa arivo dia ny hoe afaka atao hoe 20 na hoe afaka ataontsika ihany koa hoe 20 sur 20. Ka ny rarina angambany dia mba azo 20 sur 20 isika rehetra amin'ny fahasalamana, amin'ny asa atao, amin'ny fikarakarana ny vaovao izay avoakanareo na ny fitaizana sy ny fiarahamonina izay anjara asa antsika sy anareo rehetrarehetra ao anatin'ny asa fanaova gazety. Rehefa nangataka ny filohan'ny lavitra ny hoe iarahaba hitondra solitena noho ny fampindavana ny taona vaovao. Toy izao hoe misy antony manokana ny ary manana lanja manokana ny asa fanaovana gazety satria ianareo no taiza mamolavola mampita vaovao amin'ny vahoaka malagasy. Toy izao hoe misy fomba fiasa vaovao tokony apetratsika eto amin'ny firenena. Efa nametraka tsika hoe tokony apetraka ny mangarahara, tokony apetraka ny sosikevitra sy ny vahaolana tokony hoe nampandrosoana ny firenena. Zay no natonga androany hoe ataontsika fomba fiasa sy fomba fanao tsy fifampiarabana fotsiny ny andro androany fa betsaka mantsy ireo vaovao, ireo zavatra marina tokony fantatry ny vahoaka, ilaina valiteny, ilaina ampitanareo araka ny tokony ho isy, ny tokony rarana. Zay no mahatonga ana hoe manomboka izao zany dia tsy ataontsika fifampiarabana fotsiny ny androany fa mba asitsika ihany koa ampiralahina, ampahitsiana ary indrindra ampamatorana dia apetratsika ny asiana ny hoe question réponse, izany hoe misokatra aminareo tena koa fantatrareo fa tsy mitsoka amin'ny zavatra tokony ho lazaina, tsy mitsoka ny adihevitra tokony ho apetraka fa dia afaka mametraka fanontaniana ianareo rehefa avy eo. Tsy ataontsika maro loatra fa mba atao amin'ny atony fanontaniana telo efatra dimy izay ho apetratsika eo dia vonina ny tenako amaly an'izany. Ary zay fomba fiasa ihany koa no apetratsika manomboka izao hoe mba tsy lazantsika hanao spéculation dia misokatra ary omena atao marika amin'ny ministera rehetrarehetra mpiara-miasa atao amin'ny fiadivin'ny repoblika dia ny hoe nitondra ny valiteny izay fanontaniana apetrakareo mpanao gazety. Zay ny mikasika an'iny fa nareo anatin'ny tontolo fanaova gazety moa dia araka ny filazaina dia hoe tantely amam-bao anakory nefa ny fiainana ary misy ireo namany namoy aina na tamin'ny taona lasiny na tamin'ity taona vaovao diavintsika ity koa matsiary manokana an'izy ireo isika androany. Araka nylazaiko teo dia samy manana ny firehany sy ny fomba fitantanany ny famoaham-bo avao aza ny gazety tsirairay avy sy ny aina mandrety tsirairay avy dia tokana ny tanjona tokony mapetratsika dia ny hoe mba apita ny vaovao marina any amin'ny vahoaka. Ka raha firaritsoa no noentin'ny filohan'ny holavitry ny mpanao gazety teo dia amin'ny anarako ny tenako manokana ihany koa sy amin'ny anaran'ny vady aman-janako, amin'ny anaran'ny mpiara-miasa amiko rehetra no anaterako ny firaritsoa ho antsika rehetra tsy ankanavaka ato anivon'ny fianakavian'be ny asa fanaova gazety. Hoeniky ny soa ho tahian'Andriamanitra ary ho salama tsy marofo anea isika rehetra. Araka ny fantatrareo dia heritaona omaly tokoa no nandraisako ny fitantanana ny firenena. Ianareo dia namana mpanao gazety dia isan'ny vavolombelona nahita hoe taiza ho aiza ny firenena. Taky ny ahoana ary toinona ny fitantanana noraisiko tamin'ny 20 janoary 2020.
tsy anao bilan no atongavako eto fa nareo koa mahita hoe aiza ho aizytsika ary ho aizytsika ny zavatra tiako ambara aminareo a dia tsy manao pilotage avutsika fa fantatra hoe ho aizy inona ny tanjona tokony atao a inona ny tanjona tokony apetraka araka ny lazaiko tamin'ny areo zay efa tonga ny fampiarava tamiko dia ozy izy za hoe raha ny sekoly ny ankizy a dia miditra amin'ny trimestre voalohany dia tsy iny akory no examen final na hitsarana anazy hoe afaka fanadinana na tsy fa any amin'ny examen na ny examen izy ho atao io na CPE na BEPC na baccalauréat na ny fitondranany classe fotsiny no tsaraina ny mpianatra hoe misy ezaka ve nataony afaka fanadinana ve sa tsy afaka ohatra ihany koa ny fitantanana ny firenena ny vahoaka dia nanome fito-taona zany hoe 5 taona ny fito-taona no nameny ny vahoaka malagasy hitantanana ny firenena fantatrareo fa efa nitantanany tetezamita ny tenako ary masamy laza aminareo fa raha niezaka natao tao anatin'izay fotoana izay dia ezaka tsy vita tao anatin'ny 5 taona ny hitantanana ny tetezamita amin'ny lafiny maro samihafa mety lasika hoe misy ny mbola aiza ho aizy izy io dia efa nilazaiko ihany io hoe raha anao université tsika dia manomboka tsika zao fa tsy ho vita androany ny université fa afaka heritaona sy tapany vo vita zany université zany raha miresaka université ihany tsika ohatra dia nareo no mba tiako ilaza miara-mahita fa tao anatin'izay 30 taona 40 taona lasa zay firy moa ny université mitsangana teto amin'ny firenena azaratsika fotsiny no manontany milaza hoe firy ankehitriny zany tsika miezaka manao an'izany zavatra maro no resako aminareo rehefa avy eo fa efa nilazaina ombenimbeny ary anisan'ny nataoko tany anatin'ny lateny zay nataoko tany anatin'ny fampelezan-kevitra no hoe raha eo amin'ny 60 000 eo ny olona bachelier afaka baka dia 20 000 fotsiny no tafiditra amin'ny université makaiza zany ireo 40 000 zavaka amin'ny tena anareo fa tapitra ny mandat farafakely 30 000 ny ankizy afaka hianatra amin'ny université ary manerana ny nosy ary ho afaka mifasariana ny ray aman-dreny ohatra fotsiny fa tsy valapatra amin'ny resaka programme zay olazaiko fa raha misy fanontaniana ho apetrakareo dia ho valiko somatsara zany zavatra rehetrarehetrany ny tiako lazaina fotsiny dia maro ny zavatra sy ezaka no atao tsy ho ary tonga lafatra avokoa nefa ny zava-drehetra tsy sanatria hoe ho tena mamiratra be na tsy misy tomika na miova zato isan-jaty avy hatrany avokoa ny fitantanana amin'ny firenena fa betsaka ny ezaka tokony mbola ho atao betsaka ny ezaka mbola tokony ho arindra ary indrindrindrindra ianareo dia isan'ny manana andraikitra goavana eto amin'ny firenena amin'ny fanazavana ny saim-bahoaka ny famolavolana sy ny fanabeazana ny olo-pirenena izay antoko ny filaminana sy ny fivandrindrana ny fiarahamonina zay tokony tiatsika apetraka eto amin'ity firenena ity misy ny misakana ny fandrosony ao ny mpanao politika dia ao koa tsindraindray ny fomba zay mila jarevantsika miaraka hoe ahoana ny fomba narenana ny zavatra tokony raha miasa amin'ny filazam-baovao ireo misakana ara-politika moa dia efa zay miasana amin'ny mampanohatra azy noho ny tsy fito-kevitra ka lasa mandika vilana ny zava-misy na mandika vilana ihany koa ny toedraraha miafaka tiako apetraka dia tsarovy fa tsy misy ny fahombiazany ny fitondrana dia tsy dia fahaboazana lehibe ho an'ny malagasy na ho an'ny madagasikara ary ny fahombiazany fitondrana kosa dia tombotsoa sy fandrosoa ny malagasy rehetra sy ny firenena ny tiako lazaina dia firenena ray ary samy malagasy sika malagasy ray malagasy reny
ary tsy misy ngamba olona na de ray aza tsy maniry ny fandrosonya ity firenena manaratsika ity. Izay raha atao banitokana dia maro ireo asa efa natomboka, mbola maro ireo asa miandratsika izay noko fa ahitam-bokatra ary mbola hitombo ary folo zato eny mandritra ny taona manaraka ho avy, satria araka ny teneniko aminareo dia manao tena ho amin'ny firenena ny tenako ary manao ny ezaka rehetra ampandrosoana an'ity firenena manaratsika ity. Ny aratsako amintsika namana mpanao gazety dia mizara ny vaovao maro zay teneniko izay dia vonona eno ifampiresaka amin'ny vaovao apitan'ny taremarika izay ilainareo amin'ny zavatra vaovao zay ilainareo rehetra, toy izany koa ny ministra rehetrarehetra. Zany hoe apitan'ny vaovao, apitan'ny ezaka atao ihany koa sy hitaiza sy hiaraka anarana ny tsy mety ihany koa, satria zay ny mampirenena ny firenena, misy ny mety, misy ny lesika, misy ny zavatra tokony ho arenina. Noho izany dia matoky ianareo mpanao gazety ianareo zoko matianina anofana ireo zandry aty aoriana, ary ianareo zandry kosa aty aoriana dia ampamiratra ny asa fanaova gazety. Noho izany dia tsy lavaka bary ambolo-betsaka no resaka ho ataontsika eto fa dia miraraka soa sy fahasalamana indrindra mba ahafahanareo manatateraka ny adidy masina sy ny andraikitra zay saninareo tsirairay avy amin'ity taona vaovao ity. Eto dia milaza aminareo ihany koa hoe manomboka amin'ity volana ity dia isam-bolana dia anao fanandresaka na fandaharana manokana na fionana amin'ny mpanao gazety ny tenako izay atao isaky ny alahady farany volana, dia isam-bolana izy io zany atao zay amalina ny zavatra zay mety ahinsy, ilazana ny zavatra zay tokony ho atao, ilazana ny ezaka zay tokony ho apetraka. Zay zany ny zava-baovao mba tiako ampitaina aminareo mpanao gazety namana manomboka amin'ity taona ity, mba tsy isiny ny aia, mba tsy isiny ny baraina, mba tsy isiny ny zavatra tsy mazava, dia zay ny fanapa-kevitra miraisiko zay atongotsika amin'ity volana janoary ity. Ka dia mirary tsika amin'ny rehetrarehetra azo tomana ary sady eo am-pisakafoana amintsika no mametraka ny fanontaniana dia ny ampipetrahana inareo misy micro eny amin'ny latabatra tsirairay avy reny dia ataontsika ao anatin'ny fahalahina tanteraka zany zavatra rehetrarehetra zany misaotra atsika rehetrarehetra mirary soa dia samy itsika tain'Andriamanitra atao.